Ahoana Marina Ity Minisitry Serasera Ity. Efa nambara teto fa tsy fananan'olo tokana ny asa fanaovan-gazety. Manana ny satam-fe manokana azy izany, ary manana ny andraikitra lehibe andamina sy anakirontana firenena iray. Ny asa fanaovan-gazety no fahefana fahaefatra na ilay antsoina hoe quatrième pouvoir. Raha momba izany manokana mantsy raha ny fanadihadina, dia eo amin'ny laharana fa 750 maneran-tany isika, raha ny fandaharana nataon'ny Reporters sans frontières ho an'ny taona 2024. Very laharana telo i Madagasikara, mihoatra tamin'ny taon-dasa 2024. Izay nametraka antsika teo amin'ny laharana fa 450. Everina fa anisana naratsy endrika ny Madagasikara ny fampidirana amponjam-panao gazety ny sesisesy tamin'ny taona 2024 iny. Teo ny raharaha ary Firinara Ilsoa, talen'ny fahamoana ny gazety ny Valosoa vaovao. Ny faefatra ny volana Aprily 2024 izy no nampidirana amponjy tao an-tanimora, ary voatazona tao nandritra ny iray volana. Mbola eo koa ny raharaha Jason Henri Laurent na i Roly Mercia, mpanao gazety sady ministry ny serasera sy ny kolotsaina teo aloha. Ity farany izay voatazona tao an-tanimora nanomboka tamin'ny volana Jolay 2024 no elohan'ny fitsarana igadra 420 volana an-tranomaizina, ary mbola any amponja hatramin'izao. Ankoatr'izay dia mbola nisy ihany koa ny fampiantsoana mpanao gazety atao fanadihadiana teny amin'ny sampana eloka be vava any Gendarmerie Pirenena, Norvège, Finlande ary Suède, izay samy firenena Europeana no telo voalohany amin'ny laharana amin'ny fahalalany ny fanaovan-gazety maneran-tany. Aty amin'ny ranomasimbe Indiana kosa dia voalohany eo alohan'ny Madagasikara ny nosy Seychelles. Manana ny satam-fe manokana azy ny asa fanaovan-gazety, ka mialohany andrafetana izany dia misy ny fitetezam-paritra izay ho atao mba hisiany ny fakakevitra amin'ireo mpanao gazety any amin'ny faritra amin'ny alalan'ny OGM. Nisy tokoa io fitetezam-paritra io, saingy rehefa tonga teny anivon'ny antenimiran-dolona ny lalàna dia niovatanteraka izany fa nasiana fantsiana izay maneritery ny asa fanaovan-gazety. Ity mantsy no fanazavana momba izany. Inona no zavatra tsy mety, le lalàna ny article 55 bis nouveau nasosoka fotsiny tao, ny arrêté maro isan-karazany izay nanaovany amin'izay sepatan'ny ministra entiny bakona samy reren'le olavitry ny mpanao gazety sy ny asa fanaovan-gazety. Na io lalàna mandrafitra ny 370 article 55 bis nouveau io aza, tsy nekeny vao miera teo anivon'ny antenimiran-dolona akory io, satria nokasaindra matoa ministra nasisika fotsiny tao, misy PV an'izany any, ary misy ny olona filohan'ny vomiera sy sekretera vomiera de manamarina sy mijoro amin'izany mihitsy fa tsy nekeny zareo niditra tao zany io, fa nagaga an'zareo hoe tafiditra tao ihany le izy taty ariana. Mazava ny fanazavany teo, miisa 7 ireo fanitsinanentina teo anivon'ny antenimiran-dolona tamin'io volavolan-dalana io. Isan'izany ny fandrarana ny famoahany mpanao gazety ny fivoriana sy ny hevitra tapaka tao anatin'ny fivoriana tsy azo atrehan'ny be sy ny maro eny anivon'ny androm-panjakana. Teo ihany koa ny fampisisiana ny lalàna 55 bis vaovao eo amin'ny 720 izay mamaritra ny fomba fiasan'io lavitra sy ny rafitra momba izany. Io ilay miteraka resabe amin'izao fotoana izao io. Tsy nisy io lalàna io nandritra ny fampidiniana tamin'ireo mpanao gazety nandritra ny fitetezam-paritra izay nataony OGM, saingy natsisika izany lalàna izany nandritra ny fandiniana teny anivon'ny antenimiran-dolona, dia hoy hatrany ny cellule de crise hoe tandindondoza ny asa fanaovan-gazety, tandindondoza koa ny raha-pirenena eto, satria mety hitarika zavakafa zao aza mandray fiapetra amin'iny hoe fanjakana tany azy zara-bilalao mahasamy teny an'izany. Be dehibe ny zavatra nenako zay, satria nanomboka tamin'ny crise tamin'ny 1972 efa niaina, ary tao anatiny zay crise teto Madagasikara nanomboka tamin'ny 72 fantatro de miteny aho amin'ny ananany fotom-hevitra republikana tsy tia crise fa raha tsy asiana fandamina no hitarika zavatra be dehibe. Mazava ny fanazavany teo. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe inona ny tanjon'ny ministra amin'izao
fambolena korontana eo anivony asa fanaovan-gazety izao. Voalohany aloha dia misy ny tanjona mba ahafahana mifehy ny fanomezam-baovao ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny endriny maro. Feotokana ihany no tiany ministera sy ny fitondram-panjakana mba ho en'ny vahoaka malagasy. Ny faharoa dia misy ny kajikajy politika mba ikendrena toerana ka ahafahana mitazona trano ny fahefana amin'ny alalan'ny asa fanaovan-gazety io. Izany no toerin'ny mpanao gazety maro ankehitriny. Kanefa dia misisika sy manao mamboletra trano ny ministera anao izany. Profon'izany ny fisian'io kandidam-panjakana tokana amin'ny fifidianana OGM io. Ny ministra izay efa nahitana fitondrantena tsy mendrika sy fahafambaraka teto amin'ny firenena atrany no mbola manakorotana io. Tsy ny ministera no miany OGM fa manaleo tena ny olavitra araky ny lalàny asa fanaovan-gazety atrany. Saingy io itsabany raha ministra io. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa inona no atahorany rajoelona mafy amin'ity ministra ity izay efa miteraka olana maro lafy sy fahafambaraka ho an'ny fitondrana io amin'ny endriny maro kanefa tsy misy ny fandraisana fanapahan-kevitra momba izany. Tsy tongatonga ho azy izany fa misy antony ambadika izay tokony ampisokatra ny maso ny mpanara-baovao indrindra fa ny vahoaka malagasy mihitsy. Ny fanjakana sy ny vahoaka malagasy mihitsy no indray afa-baraka tamin'ireo tranga tsy fampiseho masoandro izay naresaka teo aloha ireny. Dia izao mitsapaka amin'ny zavatra tsy tokony tsabahana ary manakorontana io indray. Ilay raha teny ambato be iny moa dia tsy hay ny toy ankehitriny fa ny fantatra dia matahotra azy rajoelona. Fa inona no antony? Sary isan'ny avaka tamin'ity herinandro ity aseho ity. Mazava ny zava-misy fa ahina ho tetika iarany izao fanakorotanana ny asa fanaovan-gazety eto amintsika izao mba anaovana izay tiana atao eto amin'ny firenena. Dia hoy-atrany ny cellule de crise hoe raha miteny ny mpanao gazety dia miteny tsy ho an'ny tena no itenenany fa misolo tena ireo vahoaka manerana ny nosy izy. Aiza moa namana selo ny vahoaka madinika no ilaza raha sanatrika misy misopatra ny taniny, raha misy olona manam-pahefana ka misopatra ny taniny resy any amin'ny fitsarana izy. Aiza izy no hitaraina, aiza manatitra ny profo, miany amin'ny mpanao gazety izy manao an'izany. Raha ohatra ka misy rafim-panjakana ka mampahory ny madinika dia aiza ny madinika amin'ny taraina, any amin'ny mpanao gazety. Ka raha ohatra ary ka ho tapenam-bava ny mpanao gazety dia aiza tsony zany le vahoaka ny taraina. Marina mihitsy izay fanazavana izay. Taratry ny fitantanan-draha raha-mpanjakana izao krizy mahazo ny asa fanaovan-gazety izao. Ny ministera izay tsy mbola nijoro na indray mandeha niaro mpanao gazety tena anivon'ny fitsarana indray ty ankehitriny no misefa iaro ny mpanao gazety. Kanefa io mihitsy aza no nandetika any Ramatoa Arifina Rahelsoa ka nilazany fa tsy mpanao gazety io fa tsy manana karatra mahamaty aniny. Ministra toy izany ve no antenaitsika mpanao gazety iaro ny tombontsoa atsika? Hitatsika tsara ihany koa ny fanenjehana sy ny fampidirana ponja avy hatrany anireo mpaneho hevitra manao itohina ny fitondrana tao anatiny tambajotra serasera hatramin'ny nanombohany ity fitondrana ity. Vanky Ambatolampy ny nafenina ankehitriny ka ilay ministry ny serasera mihitsy no tompon-daka amin'ny fanakaramana kontifako eto amintsika. Ity mantsy no fijorona vavolombelona vokatry ny fanadiadiana izay nataony ny mpanao gazety. Miseho lany ny zavadoza ataony ministry ny serasera eto amintsika manoloana ny fomba fitantanana ny raharaham-pirenena. Nandritra ny fanadiadiana izay nataony ny mpanao gazety ny France 24 no nahafantarana fa ao ambadiky ireo kontifako mpanohana fitondrana eto amintsika ny ministry ny serasera lalatiana rakotondra zafy Andrea Tongarivo. Nisy mihitsy ny fijorona vavolombelona izay nataon'ireo tanora miasa amin'izany ary fantatra fa karamaina 30 euro na 10 ariary mahery anindraindra fitondrana izy ireo. Fijorona vavolombelona izay nampibaribary ny tetika ny volavolainy ny ministry ny serasera lalatiny na rakotondra zafy anamafisana orona ny seraserany. Ny baribary nandritra ity fanadiadiana ity fa miropaka amin'ny fanaratsiana lainga fitaka izao fitondrana izao. Ity no sombisombo ny fanazavana ilay njoro vavolombelona tao anatin'ny fanadiadiana io fa tena misy ny fikirakirana kontifako izay karamay ny ministry ny serasera io. Cette publication, c'était un montage. Il y a chaque équipe qui lance, exemple,
Ils mangeaient comme tout le monde. C'était pour l'adorer. Les intermédiaires et nos chefs d'équipe, ils nous ont dit dès le début que c'est Madame la ministre de la Latina Cultura Tungarive qui commandite toutes les communications parce que du coup c'est son domaine. Et après c'est facile pour elle de contrôler tout ce qu'on publie dans le domaine de communication autour du président et de toutes ses équipes. J'étais jamais en contact avec elle. Il y a toujours des intermédiaires. Roa taona io fanatsarana sy fandokafana fitondrana tamin'ny alalan'ny kontifako hoy ny fanadiadiny Gaël Borgia izay mahavoatonotona ny anarany ministry ny Serasera fa mibaiko sy lehiben'izy ireo io. Raha misy anefa ny fitondrana izay tena mpanenjika ireo mpaneho hevitra manohitoina fitondrana atao anatiny tambajotra Serasera dia ity fitondrana ity. Tsy mahagaga arak'izany raha betsaka ireo fitoriana izay mipetraka momba ny fanalam-baraka ataon'ny kontifako no tsy nahitana valiny. Tsy mahagaga ihany koa raha toka mitavozavoza na tsy mamaly mihitsy aza ny cybercriminalité rehefa misy fitoriana ireo kontifako mametaveta na manompa olona avy amin'ny fanoherana ka mametraka fitoriana momba izany. Saingy aingam-piasa kosa rehefa olona mpanohitra fitondrana no mamoaka vaovao ka manatsikafina ny zava-misy marina eto amin'ny firenena. Toy izany no fomba fitantanana ity firenena ity. Ity tokoa no tonga amin'ny fomba fiteny hoe ny mpanao ihany no maina. Ka ilay mpanenjika sy mpampiditra mponja olom-pirenena sy mpanao gazety io no tena tompon-daka na premier amin'ny fampiasana kontifako mba anaratsiana olona sy andokafana fitondrana. Izay izany no tokony arany lalàna eto amintsika. Fa rehefa ministra sy mpitondra ve izany dia ambonin'ny lalàna. Fa rehefa ny vahoaka madinika sy ny mpanao gazety dia any amponja avy hatrany. Ary ny ministra mihitsy no isan'ny ao ambadika satria tsy miaro akory. Olom-pirenena aloha vao mpanao gazety. Noho izany ambanin'ny lalàna. Anisan'ny fanambarana nataon'ny ministry ny Serasera Lalatina Rakotondrazafy izany. Teny nanisana raha namaly ny olafitry ny mpanao gazety izy manoloana ny olana samihafa niatra tamin'ny olana Serasera tamin'ny 17 ny volana Janoary 2024. Io teny nataony io dia mipetraka ny fanontaniana hoe ary ny ministra mpanakarama kontifako manaratsy olona any anatin'ny tambajotra Serasera karamainy io mba ahoana sa ambony lalàna ireny fa izy no tompon'ny fahefana. Taratry ny jadony izany ary ny firenena iray manontolo mihitsy no ahitana izany amin'izao fotoana izao. Tiana ministra sy ny mpitondra ho fehezina hatrany ny fahazahoan'ny vahoaka malagasy ny vaovao marina eto amin'ny firenena. Ka izay tian'izy ireo ho tenenina sy lazaina ihany no hoen'ny vahoaka na dia efa hita falainga aza. Azadino fa nisy mpanao gazety ECD misa 170 avy amin'ny ainao manjery-panjakana TVM sy ny RNM no nahatony ramatoa ministra tamin'ny asany nambarany fa 220 no isan'ireo mpiasa ireo ary 3 tamin'ireo dia mpanao gazety avy amin'ny RNM ihany no natsahatra. 2 kosa no avy amin'ny TVM ary 3 no tany amin'ny faritany. Izay tsy nitondra ny fanazavana kosa ny fantenana ireo mpiasa ireo. Azadino ihany koa fa io ministra io ihany koa no nitsabaka tamin'ny fanamboarana ny karitra mamatianina ho an'ny mpanao gazety ka niteraka savorivory teo amin'ny tontolo ny asa fanaova gazety ihany koa. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe olona mpandika lalàna toy izany ve azo antenaina fa hipetraka ho matianina amin'ny fanaovana ny asany? Azo antoka ve ny zavatra karakarain'ny olona mpandika lalàna sy miseho ambony lalàna toy izany? Mpanenjika kontifako amin'ny alalan'ny cybercriminalité ka izy no tena mpanakarama izany. Amin'izao mora ny vaovao azo dia terena indray ireo mpanao gazety any amin'ny faritra mba anao fanambarana fa makasitraka io fifidianana atao amboletra io. Oekentsika mpanao gazety ve ny zava-misy toy izany? Fa ahoana marina? Ahoana marina?